Sosialy kosa afa-pahasahiranana ireo fiarakaviana ampolony niala tao atokantranony tao amin'ny tanànana Antananarivo fokontany Ambodivoanjo izay distrikta Antananarivo Avaradrano noho ny ezaky ny fikambanana tsara sitrapo iray sy ny filohan'ny sampana miandraikitra ny atany eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny TT Zamita. Araka izany afaka niverina Somatsara teo anivon'ny toeram-ponenana izy ireo. Afaka niverina tany amin'ny trano finenan tsirairay avy ny fianakaviana ampolony voatery nipetraka takianja teny ivelan'ny tanànany nandritra ny herinandro mahery tao Antananarivo fokontany Ambodivoanjo komina Bongatsara Antananarivo Atsimondrano. Tonga teny toerana tokoa ny fikambanana Afary Malagasy sy Andriamatoa Alera-Marisona filohan'ny sampana miandraikitra ny ady tany ao anivon'ny filan-kevitra ambony TT Zamita ary nandray tanana ny raharaha. Zao satria zon'olombelona mihitsy ny tena voakasika amin'izao. Tanindrazana nanao eto fa za mialatsiny mihitsy amin'izay namoamoaka didy azy zay nanao zao tetsika izao fa miverininareo ao misy anareo aloha andeha ny tribunal dia ho hita marina sy ny tsy marina. Ity ny hitako ambany masoko aloha tonga ny dinihiny tsara satria misy ny marina misy ny tsy fantatra zay. Fambolena moa zany dia zay zany tsy afaka niditra amin'ilay fambolena mihitsy zany alefaso fambolenareo fa nany avavary zao efa rehefa tena tsisy hevitra ao alefaso satria mbola tsisy adrizany tsy mety nisy an'io le fefy zany dia zay tsy afaka ny andiniana lalàna mihitsy fa manomboka raha mihitsy eto koa mangataka amareo eto aloka fa manomboka raha mihitsy. Andriamatoa Alera-Marisona sy ny fikambanana Afary Malagasy dia nanome tokony anaramaso ny fizotran'ny raharaha hitandrona ny zoan'ny tsirairay sy ny fahamarinana. Raha tsy haivina dia nitondran'ny mpiray lova vady tany sy hipitandro ny filaminana nandroaka azy ankeriny hiala ny trano nisy azy avy ireo fianakaviana voalaza tretrelo ireo tamin'ny 3 febroary teo. Tafakatra tamin'ny isan'ambaratonga ny teny amin'ny fitsarany ty ady tany ty. Nivoloko tompony sahady anefa ilay mpiray lova raha mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana ka io no hoy nitondra ny vady tany sy ny zandary nandroaka ireto avany.